Ten'Andriamanitra dia miteny amin'izay hoe izay nahazo maimam-poana teo ankizy ary maimam-poana dia izay no nahatonga ny Kaifia nao an'ity hetsika ity ho fankalazana fa 5 taona nitorian'ny Kaifia ny filazantsara dia misy an'io hetsika anankiray ao amin'ny Palais de Sport io iarahana amin'ny pasteur Jocelyn Ranjachamp dia iarahana amin'ny TDL dia Antsany Kristy. Izy anankitelo ireo fa maninona no izy telo ireo no nasaina? Izy anankitelo ireo zany dia efa mpiara-miasa amin'ny Kaifia hatramin'izay. Mpanohana Kaifia hatramin'izay ary tena miara-dalana amin'ny Kaifia amin'ny lafiny rehetrarehetra miankadreny Kaifia eny amin'ny resaka artistika sy ny ohatr'izany dia efa ireo foana miara-miasa amin'ny Kaifia hatramin'izay. Dia ny eo mikasika an'ilay hetsika hoe maimam-poana misy fanontaniana kely foana ity matetika mipetraka dia tiako hazavaina kely androany hoe maimam-poana ny hetsika fa misy valopy fanasana 1000 ariary. Dia tamin'ny voalohany izy io tsy nisy an'io ary tena tsy nisy an'izay mihitsy tamin'ny voalohany fa misy lamina anankiroa tsy maintsy narahana dia lasa napetraka izay valopy fanasana 1000 ariary izay. Ny voalohany indrindra aloha zany dia raha amin'ny lafiny ara-panahy ilay izy dia misy an'ilay ten'Andriamanitra hoe izay ataon'ny tananao havia dia aza avela ho fantatry ny tananao ankavanana. Rakitra ny tatazana ao anatin'ilay événement dia napetraka ilay valopy mba hisin'ny hoe an'ilay olona manao rakitra sy Andriamanitra. Izay no mahalala izay zavatra natao satria fanomezana ao an'Andriamanitra ny atao anatin'ny fanatitra. Dia ny amin'ny lafiny anankiray amin'ny sens d'organisation ilay izy dia mba ahafahana milimite zany ny olona ao anatin'ny palais satria misy nombre farany zakan'ny palais izay ihany ny valopin'ny zarain'ny Kaifia. Satria matetika zany dia ny mpanao évangélika ohatran'ny mialatsiny kely miteny amin'ity fa anilian'ny olona rehetrarehetra rehefa misy fahasimbana amin'ny toerana toy ireny dia nametraka izay organisation mba hisiana zavatra mipetraka tsara amin'ity hoe tsy mihoatra an'izay norme ao anatin'ny Palais de Sport nisan'ny olona tonga ao anatin'ny Palais de Sport amin'ity. Izay no mahakasika an'iny enveloppe iny dia misy kohany kely ilay izy izay no nametrahana ilay 1000 ariary satria nasiana impression nasiana zavatra maromaro zany araka tamin'ny organisation anankiray iny. Fa raha ny tena marina dia tena tsisy vidim-pidirana ny hetsika. Raha hetsika anankiray tena lehibe ohatrandreo amina hoe 1000 ariary ny enveloppe raisina tena tsy vidim-pidirana ilay izy. Dia araka ny tenin'ny tantely teo dia tena zavatra lehibe no ataonay ao anatin'io. Tiako manamarika kely hoe adiny 4 ny fampisehoana ao amin'ny Palais de Sport dia io adiny 4 io izahay anankefatra ireo dia mananadiny iray avy. Izay zany ny fandehan'ny fampisehoana fa ilay zany tsy hoe mety misy mieritreritra hoe manao hira anankiroa angamba Antsany Kristy eo dia hira iray fa mananadiny iray avy izay tarika anankefatra ireo anatin'io dia tena fanohana resorako sahady etoetona mihitsy hoe ny anaiky ny ara-niasa taminay izy telo ireo ny Antsany Kristy TDL ny pasteur Jocelyn Ranjachamp. Dia mikasika an'ilay hetsika ihany sakafon'ny fiderana ilay izy. Marina be ilay voalazany tantely teo hoe sady misy sakafony nofo misy sakafony fanahy fa ny tena tanjona amin'izy dia ny ara-panahy ny tena tanjona fa mba hisin'ilay hoe satria betsaka ny andrandrana hoe manahoana moa zany misy sakafony nofo tokoa fa eo anatin'ilay izy dia hisorako eto ny gastro pizza izay niezaka ny ara-niasa ary tena nanohana koa anay Kaifia fa misy tirage atao ao anatin'io à partir an'ilay enveloppe iny hidiranao amin'ny Palais de Sport misy numéro izy iny dia misy tirenay ao anatin'iny dia misy sakafo an'olona maromaro any amin'ny gastro izay voatire misy olona anankitelo samihafa zany ho tirenay ao anatin'izay. Dia ny loha voalohany sakafon'olona 4 any amin'ny gastro dia ny faharoa sakafon'olona 2 dia ny anankiray an'olona 1. Misy an'izay zany ao anatin'izay izay anetanako sahady ho an'ny olona rehetrarehetra hoe tsara foana ihany no makan'iny enveloppe iny mba hisiana fandaminana sy mba ahafahanareo ihany koa mba mandray an'izay tsy dia hoe sakafo mavoky ilay izy amin'izay hoe dia olona 7000 ve dia 3 mahazo fa mba voninahitra ifamezantsika mianakavy ilay izy. Dia izay no nahatonga an'izay ary isaorana daholo mpiara-miasa rehetrarehetra nanohana anay ao anatin'ny hetsika. Dia mahakasika an'ilay hetsika ihany farany 15e anniversaire ny Kaifia ilay izy. Ny tena marina ny Kaifia dia tiako ny manindry anazy fa afaka miara-miasa amin'ny rehetrarehetra. Tsy mifidy anarana fiangonana ny Kaifia, tsy mifidy anarana fokona inona fa afaka tena miara-miasa raha mbola filazantsara ny Kristy notoriana dia tena manao ny Kaifia amin'izay lafiny rehetrarehetra izay satria izay ny antom-pisian'ny Kaifia ihany koa. Dia mihitsy manantena fa ho avy betsaka tsika rehetrarehetra ao anatin'izay hiaraka idiran'Andriamanitra hiaraka ny voninahitra anazy indrindrindrindra noho izay 5 taona izay. Betsaka ny zavatra efa hitany Kaifia tao anatin'izay santionana ilay teneny iray aman-dreny teo hoe ny zanany izao isan'ny tato anatin'ny Kaifia ny volavolaina dia fa tsy eto toerana intsony amin'izao fa tsy vitsy
tsy vitsy raha tsy teniko ny atsasaky ny gaify rehetrarehetra efa tsisy eto toerana ntsony raha tamin'izany fa efa any ivelany daholo amin'izao zay miaraka manao asan'Andriamanitra andray ireo fa dia izay tavela eto aloha zany no mamita ny asan'Andriamanitra eto indray. Izay angamba no mikasika an'iny hetsika iny.